tsy elatsika nahita zala malaza be ato amin'ny Facebook zay magagara fa be mpanaraka mihitsy izy a de nefany a voafitaka daholo ny olona nanaraka azy satria rehefa tena marina zany de amidiny ny popularitény amin'ny le plus offrant mais c'est la technique mirendre anazy ho célèbre faran'zay manana maizy azy izy de rehefa manana followers be deabe izy dia ils vont sa popularité au plus offrant. Ahoana ny amin'ny tsy resaka ny amin'ny QC-star satria za tsy manana connaissance ny amin'izy io satria zavatra ny Madagasikara fa hitakitako ihany le zavatra ny tranga fa na zany na tsy zany de zao asa raha tadiditsika fa efa nanao live teto aho a tam'izay tany am-piangonana tany Namur makasika ny activité n'ireo influenceur satria mantsy misy ifandraisany amin'izao thème atsika zao problème am'izao vanim-potoanatsika zao on vit dans une époque des influenceurs amin'ny lafiny be deabe le influenceur eto tsy voatery le olona le sur YouTube sy Facebook ihany ny influenceur fa be deabe ny olona mi-influencer atsika anisan'izany le resaka ohatrany tony zany hoe tellement zany reo influenceur reo mivarotra antsika nofinofo sy revingatra di voasarika am'izay nofinofo sy revingatra zay tsika satria mampiasa zareo an'le stratégie natao hoe matraquage médiatique inona le matraquage tanareo rehefa tamin'ny andro taloha tsy fantatro raha mbola ampiasain'ny artiste ao Madagasikara am'izao zany fa fanaondro zalahy taloha reo bozy band reo tamin'ny napalaza azy a dia vidina omena vola mihitsy le radio rehetra de raha vao mivadika chaîne nafy ianao a de le iniranao iny ihany mandeha azy de ao anatin'ny ray andro izy indimy inefatra mandeha le hira zany ny atao hoe matraquage de faran'izao tsy afaka ao ambavanao le hira de ohatry ray koa ty tellement zany a tena ao anatina milona ao anatin'ny monde na influenceur tsika qu'on le veuille ou non tout est dans la com ao anatin'ny communication daholo ny zavatra rehetra ary ny mampalahelo de zao ny com rehefa ny olona ny com no mipopoka de matetika ny contenu pokaty zany hoe le communication zany tena bien huilé ary andaniny zareo vola be mihitsiny lay design lay vidéo zay ataony lay fomba fiprésenter ny zavatra miaraka amina générique tsara be miaraka tena hoe miditra studio enjana be zany de nefany a matetika za tsy miteny hoe zay foana fa matetika mila mailomailo sika satria zay mihitsy le stratégie le communication natao raitra be ary atao matanjaka be de faran'izany ianao am'izay fotoan'izay a tsy mahatakatra tsy mahajery ntsony lay hevitra ao ambadika ao anatin'izany dia jeu des images jeu na image no resahana ary le sary bien choisi ary reny no fantenana tsara mihitsy ary reny no zaraina amin'ny internet bien huilé bien choisi matraqué de ça tape sur le système mozambazaha ary en psychologie de tsara ho fatatsika fa ny mémoire visuelle no matanjaka indrindra noho ny mémoire auditive ny mémoire hita maso zany no capter ny olona kokoa na mipasy kokoa ny afatra ary tsy adala akory reo entreprise maro samihafa reo mandany vola budget farany BDB le plus gros budget pour faire vendre le produit tadidiko tsara mihitsy tamin'ny fahavelon'ny Michael Jackson zay le gros budget nanaovana publicité ho an'ny Coca-Cola c'est pas pour rien Coca-Cola nanana ny hégémonie nefa tsika mahalala tsara mihitsy fa Coca-Cola c'est du poison donc tout est dans la communication tout est dans la com pour nous faire avaler de n'importe quoi fa eto ny mahasamy hafa azy eto amin'ny
entreprise ny zavatra ataon'leto influenceur rehetra zany amin'ny entreprise normale izay manao gros budget mihitsy ny amin'ny resaka marketing sy amin'ny resaka image dia izao hoe zareo reto mivarotra lainga ny ary amin'ny entreprise mivarotra produit dia exagération le izy ohatrany hoe les produits zany tena misy fa boostena mba exagérena zany fa ireto olona reto karazany toy le QC Star sy antariny reto dia ils nous vendent du rêve zavatra tsy misy no hainy mampino anao an'le izy satria matanjaka be ny communication inona moa ny ahoana re filaza zany inona ny arman'ny publicité raha fantatrareo ny arman'ny publicité mahatonga ny publicité ho efficace dia on crée un sentiment de manque auprès du client zany hoe te hivarotra anao an'ity taratasy tya zany dia ny zavatra zay ataoko ao anatin'le publicité tsy manao dokam-barotra hoe ty vidéo fa tsara fa manao approche aho hoe ahoana ny andreseko lahatra anao hoe raha tsy manana nyity taratasy ty anao dia ianao ny fadiranovana indrindra izay le système an'le publicité zany hoe ny publicité micréer sentiment de manque dia efa ianao rehefa misy manque zay dia mitovy amin'ny addiction rehetrarehetra rehefa anao manana sentiment de manque ohatra zay ny mahatonga ny olona mitady toka dia manao addiction en alcool sentiment de manque dia mitady drogue dia ohatr'izay mihitsy koa la izy lay consommation dia mitovy amin'ny addiction créenao aminao provoquena aminao le sentiment de manque zany hoe raha tsy mahazo an'io ianao dia ianao ny olona farany fadiranovana eto ambony tany na zavatra zay fantatrao zao raha fa tsisy ilana azy fa no hoe miazakazaka amin'ny idolo ny olona no le izy matrakazy médiatique dia tratrany somatsara amin'izay fotoana zay natsikaritra fa misy engouement oana reny fandikana zany amin'ny teny malagasy misy fironana fiazakazahana fahavitriana mahavariana tatoato dia mandeha makany amin'ity Eldorado atao hoe Dubai misy tika tongavana matsy ifandraisana amin'reto influenceur reto raha nareo ve mahita fa par hasard ve akoatra ny hoe Dubai manana ny maizy azy sur le plan économique fa le engouement populaire nga lazako an'izany am'le hoe makany Dubai satria on nous vend sur internet sur YouTube sur les réseaux sociaux fa c'est le paradis des influenceurs fa asa ho anareo zay manaraka actualité na people za manaraka an'ireny ihany satria misy zavatra kanalesona voaingana lay ady ny fanaritahany Booba les rappeurs français Booba sy les influenceuses Magali Berda ny zavatra nataony Booba nanao vidéo izy navoakany tamin'ny YouTube sy ny réseaux sociaux rehetrarehetra ny dévoiler ny lainga ataon'ireny influenceuse reny nefany ireny no mi-influencer ny zanatsika zay reo tsara nge ny tanoratsika sy ireo tanoratsika reo le makasary any amin'ny hôtely anaty tôbila lafo be influent reny no atao hoe impact ny influenceur ny ina ny filaza zany influenceur ny Dubai sans le vouloir dia manao copie coller ho azy ny ankizy le hoe makasary any amin'ny hôtely lafo be dia misakafo eny amin'ny sisina eny amin'ny bord de piscine dia zay satria anaty bulle impact n'ilay influenceuse sy influenceur any Dubai dia io natezitra ny Booba
de ozy boba hoe retolona reto ozy izy mamitaka ny olona ils nous vont des rêves de midévoiler ny boba tedony momba de la tribunal be moa entre ny boba sy Magali Berda fa en une seule vidéo potika tanteraka ny fidiram-bolany akamaroan'ireo influenceur any Dubaï satria reo olona reo nanana train de vie tena tsy ampozonareo mihitsy hoe en une seule vidéo de 5 secondes karamaina 10 000 euros ny anankiray ohatrany hoe miteny ohatr' zao aloha zany ohatrany hoe olona influenceur le olona zany manana ny toerany dia vidina lafo ny imageny de miteny zavatra fotsiny izy de iny intervention iny 10 000 euros de zay no amidiny amin'ny tanora rehetrarehetra de mieritrrehetra le tanora hoe zay zany ny atao hoe réussite bon à discuter aloha le histoire ny Bouba je reconnais fa ny méthode ny Bouba abrupte violent be le zalahy iny maeritrrehetra mais quelque part izy no voalohany navita ary nasahany démontrer am'izao tontolo zao fa reny olona reny a de eo ambony lainga marketing mampanakarena ny reny olona reny eo ambony ny fahantrana ao zany hoe ny fahantrana ao no loharano karena ny reny olona reny asa razonareo zany ohatra zany koa reto QC star reto Antares reto ny fahantrano le vahoaka malagasy no nataony source hampanakarena azy satria leo ny fahantrana ny olona dia mitady formule magique mitady menu magique mba ahafahany matafavoaka azy ao anatin'ny fotoana fohy inona moa ny zavatra amidiny reny influenceur reny amin'ny lafiny rehetrarehetra dia placement de produit any nataony placement de produit ary rehefa tena zoina le placement de produit c'est un vol autorisé à ciel ouvert satria izany no atao hoe dropshipping io ny dévoileny Bouba vol autorisé à ciel ouvert de iny koa ny sanana rehetrarehetra miroboka tsy haiko aloha nareo e fa za manokana raha ny fijeriko ny atmosphère ambiante dia ohatrany mahafinaritra atsika le bulle mahafinaritra atsika le izy ohatrany reny akizy any amin'ny asa hitanareo le dessin animé Alice au pays des merveilles fa fantatra zao fa rainga izy fantatra zao fa nofo izy fa ça nous convient on est chez Alice au pays des merveilles wesh ozy izy ny tanora zay zany hoe mba ho simplifieko ny discours quoi de hoe inona nahatonga ny Bouba ny dénoncer an'izay zavatra zay hoy ny avokany dia dénoncer le système atao hoe drop shipping zany hoe le mpivarotra zany dia manaiky ny commande zay ataon'ny client rehetrarehetra sans avoir le stock et sans avoir le produit tsy manana le produit akory izy ary tsy manana stock izy fa raisiny daholo ny commande ny client satria izay no namidiny tao anatin'le influence d'ailleurs atao hoe ambany razana kokoa ngamba noho zay ny système zay ampiasain'ireo olona mpanao arnaque any Madagasikara ny amin'ny vente en ligne misy ny vente en ligne sérieux zany hoe olona manana entana izy de manao vente en ligne fa firifiry amintsika moa no voafitaky reny mpanao vente en ligne sasatsasany reny satria mampiasa an'le technique nyreto influenceur reto izy na le drop shipping zavatra tsy misy akory no amidiny aminao de roboka ianao donc eto zany de hoe vérifier foana le produit ary aza mijanona am'izay mety ho appréciation ny olona hoe ahoana ny commentaire ny olona misy matsy le fanao ny olona ohatra hoe makany amina restaurant na makany amin'ny hôtely na mividy entana de jerena ny avian'ny client de hoe arakaraky ny avian'ny client no hiroboana anaty zava-dozy zany
mba fantatrareo moa fa efa misy entreprise privé karamaina fotsiny manome an'ireny opinion am'ireny produit vendu reny. De anao mieritreritra fa vrai client le olona manome ny opinion hoe tena azo antoka io produit io fa produit tena natsara anay nataoko tamin'ny tarehako ozy izy le vehivavy de nadio be ny tarehako de mampiseho sary izy de mino aby tsika sanana. Fa misy entreprise voyou tena lazaiko mihitsy zany, entreprise société voyou ohatran'ny call système na call center reny misy ao Antananarivo ao, ary Antananarivo Madagascar no capitale paradis de ce genre de boîte. Dia reny olona reny zany hatramin'ny hôtely any andafy aty andafy aty hatramin'ny TripAdvisor reny manao an'ireny. On achète l'opinion des gens mba azahoana ny fon'ny olona. Efa nisy documentaire laza zany hoe na ny grande société aza manao parcours an'izany zavatra zany. Donc zany misy ny société zay mivarotra doka, hafa le dokam-barotra fa le dokadokan'ny client mba ahafahana booster an'ilay produit. Kenareo tsara le terme booster, manisy carbonetra, zay ny dikany hoe booster. Ka eo zany ny vigilance tokony ananatsika, tsy miteny akory hoe ny mpanao vente en ligne rehetra dia dangereux, fa anjaranareo hoe mba vérifieo le olona manao vente en ligne ny sécurité farany ambany indrindra tokony ho jereo dia manana point de vente ve zareo, manana magasin ve zareo fa ny vente en ligne tompoko dia en parallèle fotsiny ihany. Ohatran'le système aty andafy le hoe click and go, zany hoe le olona zany micommande en ligne fa aveo alainy eo amin'le point de vente magasin ihany mba tsy ahafahany milahatra ela be miaraka amin'ny client rehetrarehetra, c'est tout. Fa raha olona fictif any anaty abakabaka sy any anaty rahona any no mivarotra aminao, ahoana moa ny hanananao toky hoe tena misy olona io na fetsy an'reto QC star reto sy riantaresy dia modinanina braor zareo kanefa ny karazana reny ny filazan'ny ny manampaizana azy hoe bureau écran fotsiny zany reny façade, ary manofa local izy mba pour vous faire croire hoe manana siège manana bureau, fa tokony mbola nadiadina surtout investissement be zany tokony ny mailo ny amin'ny atao hoe ancienneté. Ahoana ny ancienneté ny entreprise io, ahoana ny réseau an'io. Ny antony anankiray koa fahitako azy de tellement zany tsika tratran'le rivotry ny tandrefana le hoe self made man, hoe za zany de te ho tafarery fa tsy mila tsony miasa dans le sens hoe miasa normal zany, oui je me suis fait toute seule. À vrai dire c'est faux. Reo olona reo dia manakarena manatavitena eo ambony lamosonao mahantra misérable. Anome ohatra anareo fotsiny samy nahita daholo angamba anareo ny tantara success story ny Mark Zuckerberg zay ohatra fanjerany tamina reportage sy ireo namany. De inona ny zavatra tsikaritry ny olona, inona tsy hoe tsikaritra fa inona no sary amidiny zareo. On vous montre une image d'un groupe de potes, ohatran'ny hoe groupena potes zareo, ohatran'ny olona en vacances foana zany zareo miasa, tsy misy efitra amin'ny bureau fa mifankatazana daholo, de cool be zareo toujours en bermuda miasa avec t-shirt et jeans. Dia tout est calculé reny, tout est calculé reny mba ahafahana mivarotra aminao. Non, on s'amuse comme vous. J'ai mampiasa ny réseaux sociaux, bande de potes sy d'amis daholo ny ato, fa allez voir fa reny olona reny de tena miasa mafy ohatran'ny omby any amin'ny Silicon Valley. Fa zay ny image amidy aminao satria mba ahafahana micréer sentiment de confiance sy sentiment de rapprochement hoe akaiky anareo zay, nefa azadino fa ny monde ny Silicon Valley c'est un autre monde parallèle. Tsy
tsy mitovy amin'ny fomba fisainatsika valalabe mandro tsony fisainany zalao amin'ny silicone valley misy ny start-up rehetrarehetra ary zay ny afetseny Mark Zuckerberg misy fotoana ary izy ny bus ny Facebook le mitondra ny mpiasa andeha hiasa tsy navelany tsony nasiana marka ny Facebook mba tsy atonga ny iattirer-ny olona ny am'le izy dia ny fasady ivelan'le bus zany tena modeste be fa ao anatiny nefa luxe satria suscitena lay sentiment de confiance hoe atsika ane mitovy ihany ary zay ny fampiasan'ny zalahy reto donc aza manofo ry tanora namako ry malagasy namako hieritreritra sy hino hoe il suffit de faire quelques vidéos il suffit de faire quelques ventes et vous serez riche or za matsikaritra fa tena lasa ny tanteraka ny akamaroan'ny ankizy am'izao fotoana izao ary ny zavatra mampatahotra manokana ao anatin'izany tantara zany a dia ny génération tsika génération à venir dia tsy mety ny se projeter tsony aminatina étude à long terme asa nareo raha matsikaritra an'izany ny génération taty aoriana tsy mety manao projection d'avenir amina étude longue satria notezana am'le culture d'immédiateté hoe zao de zao za mila manan-karena zao de zao za mila tonga de mipoka zao de zao zay le fitezana ambiante menaka satria mijery anyreto nouvelle idole anyreto izy misy vehivavy tsadidiko ny anarale vehivavy journaliste amin'ny CNews ve izy zay sa je me rappelle plus ny teny hoe ny phénomène TikTok fantatrareo izy ny concept natonga ny sinoa namorona an'io TikTok io le TikTok ny miréguler ny fijerena TikTok ny sinoa dia na zareo za mampiasa algorithme ny TikTok misy éducation sy ny TikTok ohatra hoe tutoriel ahoana ny fomba fanamboarana fusée ahoana ny fomba fanamboarana tobile TikTok amin'ny réflexion philosophique TikTok amin'ny lafiny tena hoe resaka fianarana reny ihany no ferany sinoa hitany zanany fa ny TikTok misy ny abrutisation rehetrarehetra no makaty amintsika africaine sy makany amin'ny européen de lasa abrutisation de la génération occidentale et africaine fa ny génération asiatique de mijery TikTok zay zany hoe TikTok à deux vitesses zany hoe samy mampiasa le TikTok fa na zareo zay nafetsane sinoa miferany azy le TikTok mahatonga le zaza ho lasa lavitra amin'ny fianarana de na ny resaka formule mathématique formule physique ny fampianarana ny ampianarana dia adapté zareo amin'ny TikTok dia ampianarany zanany fa inona ny TikTok tena mandeha ty amintsika de le TikTok n'importe quoi reny ny akamaroany misy ihany loha mila misivana anao fa ny akamaroany izy zay lay mampanofonofony olona lay mampilalao le divertissement de rehefa za tsy miteny akory tsy ilaina divertissement fa rehefa varina amin'iny le olona de zay mahatonga ny sasany hoe nantanina ny tanora aty Europe am'izao fotoana zao inona ny métier tianao atao rapitso influenceur taitra be le mpampianatra ianao ozy izy mianatra ty amin'ny mpianarana de nefa ny métier de rêve-nao influenceur satria zay le monde milieu misy azy indray andro misy boy kely zay tonga atao an-tranoko boy kely izay nandalo tao an-trano le boy kely dia sendra nahita ny PC-ako de misy webcam teo ambony PC-ako de aussi wow tu es un influenceur taitra be boanty kely mbola teo amin'ny 10 ans teo ngamba non même pas 10 ans de zao hoe non je suis pas influenceur fa ta anatin'ireny fotoanan'ny Covid reny le tanareo nanomboka nanao an'izao fandarana zao teto amin'ny page tsika
dia nisy ny toriteny sy ny fampianarana sy ny sisa dia gagabe dia aveo izy ny teny tamiko hoe tu sais ozy izy moi j'aimerais bien devenir être un influenceur malaza zay zany le impact le izy ka ny tiako atongavana dia zao hoe anjaratsika ny mahay misivana hoe fitaovana mobotsika zao eto amin'ity zay zao eto amin'ny ministère anay mivady eto amin'ny RGL atya dia zay mampiasa TikTok ko satria zay ny canal de diffusion eno ny sofin'ny tanora moramora kokoa le formule satria question na 1 minute 2 minutes 3 minutes maximum satria zay indrindra izy tsy manana patience amina hieny fandarana zavatra lavabe ry zareo ohatrana atsika zao tsika zao public avisé ianareo reto zao raha mandinika anareo dia efa presque olona fixe anareo eto mety misy vahiny vaovao ray rostely fotsiny angambany par émission fa ny akamaroantsika dia efa olona efa fixe plutôt dia niditra mety hoganga anareo fa naninona zay nampiasa TikTok satria zay ny canal afahan'le tanora mandray message amin'izao fotoana zao dia tsy maintsy mitady ianao zany message condensé foy fa voalaza daholo zavatra rehetra ary zareo voaniditra atao amin'ny Facebook daholo tsika olo-dehibe zany hoe ny ray aman-dreny ny adulte dia ny lany zareo izy zay mantsy le système an-tanora raha vao hidiran'ny ray aman-dreny le système de réseaux sociaux dia mifindra izy zany amin'ny Instagram dia misy indray niditra ny Instagram atsika dia mifindra izy tany amin'ny TikTok dia tsy fantatra indray raha pitso fa manomboka mankany amin'ny TikTok koa zao ny olona tsy fantatra indray raha fakapitso sy ny sisa fa ny tiako atongavana dia hoe ny moyen d'évangélisation rehetra dia azo eritreretina ny amin'iny fa iny moa mbola resakafo iny fa eto quelques conseils fampitandremana nga zany tolo-kevitra nga fa laza zany fa tsy hoe fampitandremana quelques conseils ny fiainana amin'ity resaka ty ny tena mahazendana ny technique en commun an'zareo reto dia na ny olona mpanao blog zany na ny olona manao trading zany na ny olona manao développement personnel sasatsasany aloha tsy ndreko tsara sasatsasany na ny olona ao amin'ny monde immobilier na ny olona ao monde ny atao hoe fitness satria am'izao tao aloloha tao nalaza be le hoe comment réussir sans régime sans souffrir en vogue be zany na tonga ny anorexie be debe teo amin'ny tanora maro ary nisy maty mihitsy azy satria lasa enfermé tao anatina prison natao hoe idéal morphologique nanimba tanora be debe nanimba olona na olo-dehibe be debe koa zany zavatra zany amin'ny tontolony séduction sy sisa dia tous les secteurs sont touchés ary eo tokony mitandrina atsika za tsy miteny hoe andao tsy za tsy manao ny olona rehetra dans le même sac non il faut être extrêmement vigilant reto ary ny base ampiasain'ireo arnaqueur reo arnaqueur du web na koa arnaqueur ohatra n'reto société zay namitaka olona reto voalohany le trafic ina ny ao anatin'ny trafic le trafic resana eto hoe mba ho visible tsara ahoana ny azahoana visibilité an'ilay produit na ilay entreprise na ilay zavatra amidy any amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra ary presque omniprésent ary amin'ny fampiasana anateo matraquage le trafic resaka eto zany le hitanareo trafic zany tsy hoe le fanodikodonana fa ohatrany hoe trafic voiture ny circulation zany les mises en circulation an'ilay produit tena bien calculé ary ahoana ny afahana mirendre le visibilité any ho farany ambony dia jereo tsara am'izay reo QC star sy antaresy ahoana ny teknika nafahany mampicirculer an'izay zavatra zay le visibilité faharoa ahoana ny misifisité ny confiance nao entre anao sy zareo dia ahoana le système ahafahany mipetraka le confiance mitady figure
malaza izy na olona fatadaza eo anivon'ny réseaux sociaux mba ahafahany mi-influencer ny mpividy. De ny olana zany a ianao zany lasa tsy miverifie tsony an'lay produit fa mahita an'lay olona porte parole an'lay produit anao de zany assureo satria i Brad Pitt mihitsy ane no manao an'lay publicité ohatra. Azo antoka le produit satria pira malaza eto Madagasikara tsy tononoko anarana misy ane no manao Facebook miresaka momba an'izy io votsela tsika nahita zala malaza be ato amin'ny Facebook zay magagara fa be mpanaraka mihitsy izy de nefany voafitaka daholo ny olona nanaraka azy satria rehefa tena marina zany de amidiny popularitény am le plus offrant. Mais c'est la technique mirendre anazy ho célèbre faran'zay manana maizy azy izy de rehefa manana followers be de be izy dia ils vont sa popularité au plus offrant. De zay le confiance mampiasa figure forte pour influencer et vendre le produit de tsy mivérifie les produits tsony ianao fa tonga de mihinana ambolony satria tsika malagasy koa aza dino eto manaroatra kely na de tsy idiran'ny QC Star problème atsika malagasy manana toetsainy tatsinanina de ny toetsainy tatsinanina dia ilay messager no garantie le message. Averiko, c'est le messager qui est le garant du message. Zany hoe miankina am'le olona mitondra teny no ananatsika antoka ny amin'ny fahamarinan'le zavatra lazainy. Donc zany tsika raha patriarcal raha vao miteny ray aman-dreny be eo amin'ny tanàna de tsy azo lavina satria ray aman-dreny miteny azy ka tsy maintsy marina satria ray aman-dreny ohatra. De ohatra zay teknika zay koa nampiasan'reto olona rehetra raha olona manana ny lazany sy ny toerany eo anivon'ny tany sy ny firenena no miteny an'le zavatra dia roboka daholo isika. Zay le technique de confiance. De ao anatin'le izy ohatra zao reo zareo amin'ny influenceur reo mipartager ny vie soi-disant vie privée aradina nefa fa hafa ny identité anao sy ny identité anao 2.0 zany hoe identité réseaux sociaux. Zany zao mahavoafitaka ny olona maro na tonga ny olona sasany tezitra amin'ny koto le lahy maitsambo be de be ny mieritreritra ny koto hoe iny image amidiny aminao amin'ny Facebook iny no tena izy aminy. Non, hafa ikoto le lahy maitsambo dans sa vraie vie ary hafa izy rehefa manao an'ireny atsikana an'ireny influenceur reny. Donc les mises en confiance zany de hoe asainy ianao hipartager ny vie soi-disant vie privée, vie intime dia zay ny vicieux entre guillemets fietsy be mihitsy Mark Zuckerberg raha nanao anty réseaux sociaux hoe ohatrany hoe mi-invité anao zany s'introduire amin'ny vie privée zay mahatonga le ina moa nidiranao ny vie privée ko zany. Mais c'est ça le jeu, c'est un jeu dangereux satria izay zavatra zay no ahafahan'le olona manao ny asany am'ilay varotra placement de produit. De ny problème atsika zany isika tsy mivérifie tsony ilay véracité an'ilay entreprise, tsy jerentsika tsony ilay ancienneté hoe mba ahoana tokoa moa izy io efa firy taona nitsanganana zany QC Star zany. Inona ny zavatra efa vitany inona hatraiza tsy makantsika fa le hoe mety be ony raha koto tetsananina nanao de nahazo 3 millions zay nefa ny roa alina fotsiny volanetiny zay ny tonga de mifrappe atsika tsy manao vérification ambadika hoe normal ve zany zavatra zany fa tonga de l'effet d'annonce. Ary ny problème l'effet d'annonce mivoaka mivavan'olona figure connue cocktail masaka tsara tonga dia mipasy ny zavatra. Ohatra zareo Antares sy le QC Star reto zao
Ny campagne de lancement zareo à grande pompe zay foana masy izy io ny campagne de lancement tena matanjaka be digne même des produits internationaux quoi any zany izy any amin'ny communication nisy vehivavy anankiray femme d'affaires malaza be anankiray africaine hitako tamin'ny TikTok voilà io zao lazaiko anareo mizaha zao mijery TikTok fa TikTok zay misy zavatra ohatr'izany de zao notalen'le femme d'affaires io hoe zaho izy izy nantanina masy izy ianao izy toa tsy tazana loatra any amin'ny réseaux sociaux amin'ny rafiny fampahafantarana momba anao nefa ianao izy izy a olona influente be sur dans le monde business de zao no navalin'le ramatoa io hoe ny olona zay fa manana ny notoriété no izy ny olona zay fa feno ny olona zay fa matanjaka amin'ity domaine ty izy izy ils vont pas se vanter ni se vendre any amin'ireny atao hoe média tahaka ny télévision réseaux sociaux sy ny sisa fa efa manana ny réseau réel any amin'ny économie réelle no misy an'ireny olona reny fa tsy any amin'ny économie spéculative spéculation zany hoe lay filazana hoe zao spéculation zany matsavy amin'ny teny de miankina amin'le fahaizanao amin'ny teny no mahatsara na maharatsy an'le produit ao anatin'ny atao économie de spéculation zany fa ny économie réelle dia za tsy miteny any ambany tany fa le mipetany zay izy ny tsy ahitanareo amin'ny tony de tonga saina le mpanao gazety ary ny fampiasana olona zay malaza manamaizy azy amin'ny entourage technique bien huilé ary mampiasa zareo le atao hoe FOMO mialatsiny amin'le teny le teny baiko mangataka ny seriako mba hanoratra an'le hoe FOMO mba ho hitan'ny olona FOMO fear of missing out io ny technique ampiasain'reto QC star e Antares e influenceur e dropshipping e FOMO terme mémotechnique fa diminutif F fear tahotra of le o manaraka of missing manque out zany hoe la peur de manquer quelque chose la peur de manquer quelque chose ohatrany amin'ny olona anankiray zany hoe miraté hoe tena niraté an'ilay match en direct tamin'ny TVM de tsy nahita de le tahotra hoe saut de tard ianao fa ianao tsy mahazo fa ny olona rehetra mahazo zay le teknika ampiasain' zareo am'le hoe FOMO fear of missing out la peur de manquer quelque chose asa raha fatatsika fa inona moa ny en partie fa tsy hoe izy rehetra antony les grandes crises économiques tamin'ny 2008 les crises économiques mondiales tamin'ny 2008 dia voka ozy izy ny vokatry ny ina milaza zany merci chérie vokatry ny déferlement de l'économie virtuelle ou de l'économie spéculative zany hoe lasa l'économie spéculative no dépasser une économie réelle le misy ny trader reny ny monde financier ny banque azadiny ny mahabanky ny banque les banques s'enrichissent à partir sur nos dettes plutôt zay les systèmes les banques s'enrichissent sur nos dettes azadiny fa raha ny banque mampindram-bola aminao tsy babanao akory io na bienfaiteur c'est pas pour tes beaux yeux plus vous vous endettez plus l'économie la consommation produit
zay ny système mondial zay ny mampiodina nyty économie mondial ty ary ny olona farak'izay mpanakarena indrindra olona farak'izay manam-bola indrindra dia afaka mindram-bola farak'izay ilainy any amin'ny banky na dia tsy ananana ara lay vola afaka mindrana amina miliara izy satria izay no mampifonctionne ny économie. Dia ozy izy ny manampaizana économiste hoe ny fonctionne tsara ozy izy ny économie mondiale hatreo amin'ny 2007 fa teo anelanelany teo amin'ny 2001 teo a nisy phénomène zay tsy napozina ny poka dia ny phénomène ny atao hoe révolution numérique dia ny fipoahany internet. Iny révolution numérique iny a zao zavatra trehintsika zao io zao zavatra trehintsika zao io explosion de bulle internet. Dia ahoana no nataon'ny banque tao amin'ny crise 2008 io tsy voatery ny mpanakarena eo madiso hevitra atsika. Au contraire ny tena mampandeha ny business ny banque dia ny fahantrano. Manoloana ny crise 2008 mba ahafahan'ny banque ho tafavoaka dia nampanao crédit immobilier izy ho an'ireo ménage au plus faible revenu contraire ny eritreretintsika ny mpanakarena satria ny inona filazan'izany ny classe moyenne no majoritaire azadiny fa ny classe moyenne no mandoetra ny classe moyenne no mampiodina ny économie dia nanao prêt immobilier zala tany États-Unis ny ménage à faible revenu satria nahoana justement fantany tsara fa tsy ho voaloha io misaotra nan'ny mpanakarena. Le système est bien fait et bien ficelé pour que la classe moyenne n'arrive pas à rembourser. De iny tsy fahafahanao mandohan'ny detinao iny a iny no le crédit se transformer en titre. De iny alefany any amin'ny monde de marché financier dia zay no mampiodina économie spéculative. Ny spéculation zany a no lasa ohatry hoe anaty bulle zany sika dia une fois vaky io bulle io a dia reny ny crise mipotra reny. Zany hoe isika zany a nous sommes complètement dans la spéculation et c'est le cas de ces gens qui profitent de la pauvreté des gens. Tena terre bénie ho amin'izay zavatra zay mihitsiny a Madagasikara tsy mahagaga raha tonga tany ny antaresy tonga mbola ho avy koa rapitso eto zany dia efa mampiomana antsika mbola hisy hafa koa satria zay zavatra zay mihitsy no volena ao anatinao. Dia à partir an'izay a inona ny zavatra ataon-drala ils vont vous faire croire zala ao anatin'ilay spéculation reo de sorte ohatrany hoe manao pari mihitsy zany ny amin'ny hoe raha manao anty ianao a dia mivinavina manao projection d'avenir ny évolution future n'le produit anao amin'izao io a ho lasa lavitra kokoa spéculation zany. Zany ohatra no antony mahatonga ny consommation ny société de consommation amprisiana ny consommer ny olona. Misy zavatra remarqueko tsy fantatra any amin'ny tany hafa any Frantsa fa aty aminay aty a Belgique aty misy olona nampianatra anahy zany fa tsy hoe zany nahita le izy hoe aty mantsy le hoe fiova ohatra hoe rovina no miova ny vidiny essence ohatra any amintsika mosy tsy miova mihitsy fa rehefa napiakariny indray mandeha dia mijanona eo ambony eo foana na miakatra fa jamais midina fa ty aminay zany a miaka midina ny vidin'ny lasantsy amina centime fa tonga dia hitan'ny portefeuille dia ny remarquena tokoa le izy fa nisy olana nampijery ana hoe à quelle période no ampidin'ny zala ny essence sy ny gasoil dia avant le week-end avant le week-end
no alatsany kely 2 centime 3 centime na hatrany 10 centime azy dia inona ny efehan'izay miazakazaka makeny amin'ny pompe d'essence daholo ny olona dia miconsommer mandeha mamorona programmana week-end mamorona vacances mamorona randonnée mamorona sortie satria l'essence a baissé de 10 centimes avy eo indray anao rehefa tonga indray ao anatin'le période les semaines de travail dia miverina rattraper le izy zavatra tahaka zany le izy tiako terenina hoe on s'enrichit sur les dos des plus pauvres ka nareo mieritreritra fa hoe miarranger ny fitondrana misy maneran-tany ny crise ny fahantrano satria mampandeha ny business ny rahalahy zany tsika miteny hoe tena tsisy mandeha ny zay atao rehetrarehetra eto Madagasikara tsika miteny hoe tsisy mandeha daholo zay kandra rehetrarehetra atao enao anatin'ny classe moyenne ny tsy misy mandeha fa iny enao mikatso tsisy mandeha satria bloqué-ny zareo daholo ny cadenasseny daholo ny lalana rehetrarehetra mba hafahandro zareo retsy dia labona tsara mametraka ny piony. C'est voulu par les élites. Raha zay ny amin'iny hiditra am'izay hoe ahoana ary isika kristianina nanao fananina misy aloha nandany fotoana kely tamin'iny zavatra iny hoe ny zavatra tadiavintsika ao zay te tonga dia ahazo vola tsy miasa na tsy miasa mafy fa mivavaka sy ny sisa ahoana ny hevitry le hoe travailler avec la sueur de son front ahoana ny hoe miasa ary ny atsemboan'ny tavanao no hinananao aza dino avako fa ny diliten'ny olona anankiray dia ao anatin'ny fahatsapany zany atao hoe valeur ny travail zany eto zany dia mitodika amintsika kristianina kamolahy sy kamovavy tsy ndriko tsara mitodika amin'ireo kristianina kamolahy sy kavavy les chrétiens fainéants ireo zay mihevitra fa ho any an-danitra ho any amin'ny paradisa satria ny veriny nanantena izy fa any an-danitra any izy dia atory fotsiny dia inakaniny izay ny aminy atao hoe paradisa tsy fantatro hoe avia izy aloha zany notion na paradis zany tsy haiko iza nampianatra an'izany antsika tany amin'ny catéchisme iza nampianatra antsika zany tany amin'ny catéchomène tsy fantatro hoe d'où vient cette tradition orale hoe rehefa tonga any an-danitra dia tsy lailay fotsiny dia atory dia minakaniny aiza no milaza an'izany fa avia iza zany croyance populaire nefa ny tena mipetraka ary manefy ny fomba fisainan'ny kristianina maro zay navoan'ny kristianina tao Tesalonika miteny Paoly ho avy Jesosy tsy niasa tsony rahalahy fa niandry an'iny lanitry nisokatra dia rehefa henin'ny Paoly hoe ory Paoly vokatry ny fandalovanao tany Tesalonia ekany ka tsy miasa tsony rahalahy fa taninandro dia miandry hoe ho avy Jesosy korapaka indray Paoly nanoratra ny Tesaloniana faharoa ny epistily faharoa an Tesaloniana hoe aoka zay tsy miasa tsy inana zay nahatonga n'iny verset iny ireo kristianina manana finonom-poana hoe any an-danitra dia atory ary inakanina za aloha dia miteny aminareo zay manana zany fanantenana diso izany dia ny hoe aza mandeha any an-danitra fa ho diso fanantenana any ianao gagabenareo zao fa nina koa ary zavatra toriny paster ho anareo zay mino fa rehefa tonga any an-danitra dia matory fotsiny ary minakanina dia miteny aminareo aza makany dia nizao lahateo ho zay zay fiteneny atsimo ao ka mandeha agny lahateo fa ho diso fanantenana nareo fa tsy misy toerana ho an'ny kamolahy any la médiocrité ne fait pas partie du vocabulaire du ciel kisan'izany any maninona miteny an'izany satria tsotra raha mamaky ny Genesis sy toko voalohany ianao ny idéal amin'ny atao hoe paradis
de le livre de la Genèse, inona ny zavatra zay lazainy eo le soi-disant paradis dia l'homme, le jardin d'Éden a été créé en même temps que le travail. Vakio tsara ny baibolinao. Ny saedena entre guillemets, mbola asitsika entre guillemets aloha hoe saedena dia rehefa vitan'Andriamanitra ny saedena dia ozy izy hoe hiasa sy tandrina an'io. Zay ny baiko. Azadino fa alohan'ny fahotana izany zavatra zany fa tsy hoe après ny fahotana no nasian'Andriamanitra ny asa ny olona. Le travail est une bénédiction paradisiaque. Ou bien le travail est la condition du paradis. Vonoarin'Andriamanitra mihitsy zany, Andriamanitra zany miasa. Dieu c'est un Dieu qui bosse. Donc je trouve illogique ny zanak'Andriamanitra tsy mikandra fa ny zanak'Andriamanitra mitango lalitra. Tsy zanak'Andriamanitra zany mialatsiny a, satria le rainy zay antsony hoe rainy, c'est un Dieu qui travaille. Jereo tsara naorina zao ty tany sy lanitra ty, tena systémique avec perfection, avec une architecture précise. Comment se fait-il no misy évangile sadasada milaza hoe andaotsika ho any an-danitra fa mafy loatra ny fiainana eto ambony tany fa antsika matory mitsilailay fotsiny dia mihinan-kanina. Tsy baiboliko aloha no misy an'izany, tsy fantatra hoe baiboliniza. Tsy baiboliko zany. Vao manomboka ny Genesis dia miasa ianareo. Ary miankina aminareo ny ahatonga an'io toeran'io ho paradisy. Azavaiko, ilay Saedena, le jardin d'Éden, amin'ny teny hébreu le jardin Gan, G-A-N amin'ny teny hébreu. Dikany hoe Gan enclos, E-N-C-L-O-S. Fantatrareo zany enclos zany, ohatran'ireny jardin reny misy fefy, misy manda manodidina, misy tamboho avo be, misy barbelé, dia izay ao anatin'iny fefy iny ihany no voakarakara. Ary zay ivelany io fefy io dia état sauvage. Donc le jardin d'Éden, c'est un lieu entretenu. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Mais pas araky neritreretintsika hoe zany Saedena zany de ohatrany hoe à l'état sauvage. Oui, reny dao ny biby de l'état sauvage. Non, c'est un lieu, c'est un enclos. Zay dikany hoe jardin. Gan amin'ny teny hébreu, enclos. Donc ny fahatsarany io toeran'io dia miankina amin'ny asan'ny raha olombelona. Ohatrany hoe saritako tamin'io Genesis io dia hoe vitan'Andriamanitra ny famoronana. Ohatrany olona anankiray nanao trano de clé en main, de ozy izy lefa le entrepreneur hoe vita ny tranonao ramose, tiany la clé. Tsy zaho entrepreneur nanao an'ilay trano ndray koa ny mbola anao ny entretien io trano. Ianao zany aprehetra afo kitay ao amin'ilay trano tsara tarehy be tonga dia feno molaly be nefa le toerana tsara be. Oui, c'est Dieu qui l'a fait, mais qui va entretenir cet état paradisiaque? C'est l'homme. C'est le travail. Le travail est la première condition du paradis. Ny bokin'ny Genesis nanoratra ny tantaran'ny Saedena dia azadiny tany Babylone no nisoratana ny bokin'ny Genesis. Ny s'inspirer amin'ny réalité nisy tany Babylone ny mpanoratra ny bokin'ny Genesis. Inona ny zavatra hitan'ny masony zala mpanoratra ny bokin'ny Genesis tany Babylone? Tany Babylone nisy an'ilay atao hoe jardin suspendu. Io no ny inspiration zala nanoratra ny Genesis. Io jardin suspendu io qui fait partie des 7 merveilles du monde. Tena nampitolagaga zao tontolo zao. Zay le imagine atao hoe le jardin des dieux tao anatin'ny mythologie chaldéenne.
no transformena ao amin'ny boky Genesis la zany hoe jardin d'Éden, le jardin de Dieu entretenu par l'humain. Ary rehefa nanotany ny olona Dieu zay voaozona ny tany noho ny nataonao, mbola iverenatsika zay rehefa avy eo. Est-ce que c'est Dieu qui a maudit la terre? Non, c'est l'homme qui a détruit la terre. C'est l'homme qui bousille la terre. Mandraka ankehitriny hitantsika tsara ny réchauffement climatique, problème na pollution sy ny ady amin'ny environnement. Fa une fois tafiditra ny fahotana dia manino izy haniry tsilo anao ny tany. Ina dika leo haniry tsilo anao ny tany, tsy hoe misy tsilo mipotra, tsy hoe misy tsilo laloasy le ohatrany any atsimo reny, tsy zay. Fa hoe ho sarotra aminao ny amolaka an'io tany io, dia mila redoubler effort anao zany mba hahatonga n'ilay tany hamokatra. Zay ny izy. Vao mainka ianao zany teren'ilay izy simba ny tany noho ny ataon'ny olombelona, tsy noho Andriamanitra hoa, satria tsika manimba zavatra. Donc zany ao anatin'izao tontolo zao corrompu, ao anatin'izao tontolo zao simba, hatoritory ve ny zanak'Andriamanitra? Tena mila doubler effort azy. Fa tsy zay efa any an-danitra ny lovanay ka zay tsy miraharatsony ny atao ambony tany fa non, hitandrana sy asany sa no nametrahana antsika eto. Donc raha sain'ny olona mandeha maily ray ianao zao sosy mandeha ana firy izy maily roa, zany hoe mila ianao ara zany mbola mila plus productif noho ny zanak'izao tontolo zao raha zay ny ilazantsika azy. Hoy ty olona anankiray tao amin'le page tsika tao nanao commentaire i anay milay, zay ny anaran'le compte. Niraisiko mihitsy ny commentaire satria matsy izy nanohatra an'le zavatra nosoratako. Ny fitahiany Jehovah izy ny mampanankarena, zao ny tenin'ny anay milay. Ny fitahiany Jehovah izy ny mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana anapina izany. Zay le oabolana ambony raisiny io. Mbola iverenantsika zay rehefa avy eo. Izay ny valin'io izy ozona ilay atsembohan'ny tavanao. Ozona ny atsembohan'ny tavanao hinananao. Aza miady hevitra diso ankoatran'io fa efa baiboly no milaza anareo. Tsisy hoe ariary zato ampandriny zany amin'Andriamanitra ary mila fahendrena ilay fiainana fa tsy raisina tendrony avokoa izy miseho. Zany le hoe izy ihany no manambara ny tenany eto hoe littéraliste ianao mandray atendrony an'ilay teny. Iverenantsika io verset tonononao io madamo. Hoe ny fitahiany Jehovah no mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana apina zany. Efa nomaniko ao anatin'ny saiko mihitsy io verset satria fantatra fa réplique tonga dia ho ataon'ireo olona izay manantena fa any an-danitra no inakanina sy atory. Andeha jerentsika aloha, alohan'ny idirako amin'ny verset io, andao jerentsika aloha ireo personnage biblika malaza rehetrarehetra atao amin'ny testamenta taloha. Inona ny zavatra tsikaritra reo amin'ireo personnage biblika malaza reo? Ry Abrahama, ry Mosesy, ry Noa, ry Davida, ry Jakoba. Inona ny dénominateur commun reo olona reo? Inona zavatra tsikaritra reo amin'ireo mpanompon'Andriamanitra malaza reo? Abraham, père des nations, niala tany amin'ny tany ra zany izy, ho any amin'ny tany zay mbola tsy fantatra, zany hoe explorateur, mitovitovy amin'ny Victor Hugo. Oui, tsika moa miderany Victor Hugo. Ry Victor Hugo nanao découverte de l'Amérique avao. Fa ohatr'izay Abraham miala amin'ny tany ray ho any amin'ny tany zay mbola tsy vers une terre inconnue. C'est un explorateur. C'est un bâtisseur. C'est pas un fainéant. Oui, efa mandro manana ny maiza zay eto kanina andeha tsony.
Ary zay natonga an'le surnom ny hoe hébreu, ny hoe hébreu de hoe ce sont des nomades, le mpirenireny any anefitra tsy hoe mirenireny fa azadiny fa ny nomade dia olona manana toetsaina enjana be mitady hoe aiza misy oasis ahafahana mipetraka manorina ny Christophe Colomb pardon fa tsy Victor Hugo safady tompo sotranao misy toerana ahafahana mametraka ny trano hoe dia manitatra izy zany ce sont des travailleurs. Mosesy zay aloha tsara Mosesy nandoso tany Egypte izy, il a quitté le confort, mpiandry ny ondro ny rafozany zetro izy, il n'y a pas de saut météo zany vazaha tsy misy asa ratsy tsy moramora zany hoe ancien prince d'Égypte tonga mpiandry ondro zany ary mpiandry ondro ny rafozany pendant 40 ans il s'est formé ary aveo izy lasa leader chef de guerre ary nidina tany Egypte dia nanorina fanjakam-pisorona royaume de prêtre izy no bâtisseur ny atao hoe religion mosaïque. Miasa zany maraina mandraparivo ny andro zany Mosesy zany mandray olona natonga nizetro ny teny tamy ory Mosesy tsy mety zao ataonao zao reraka amin'io ianao mitadiavanao olona manendrenao olona mitadiavanao mpanampy anampy anao am'ty fa reraka amin'io anao dia ozy Jehova hoe marina ny tenin'ny rafozanao fa fidiananao fitopolola hiaraka aminao hitondra ny firenena dia tao anatin'izany tena asa zany. Noa nanao an'ilay l'arche de l'alliance e fiaran'ny safodrano moa zany tamin'ny safodrano iny ny sambo fiara inona zavatra tsikatrareo amin'iny tantara Noa iny, c'est le sauveur de l'humanité. Ny asa tsy sao dia mieritreritra nareo nanofo fotsiny izy zay ma tsy mahavoantsika le ao anatin'le tontolon'ny fivavahana hoe nahita fahitana dia misy prophétie ozy izy ny sasany misy prophétie fa ho avy zao dia isy an'izao dia isy an'izao dia isy an'izao. Oui, nahita fahitany Noa, oui, narefeo izy fa il s'est mis au travail pendant des années nomezany olona izy nanao an'ilay sambo fiara ery ampivoatanany ery imagineo ke hoe olona mipetraka tsy olona Mazenga na ny Fort Dauphin na ny Diego fa olona eo Antananarivo manao sambo ngeza be. Il a bossé, c'est pas facile, misy sueur zany misy za sûr et certain fa tsy maintsy nomezany olona tamin'izany izy fa il a tenu bon. Ankoatr'izay koa ao anatin'izany koa i David sy Salomon tonga amin'ny faratapony mihitsy ny Israel tamin'ireo mpanjaka anankiroa nanan-karena dia misy natsikatra nareo hoe ny akamaroany tsy hoe ny akamaroany fa izy rehetrarehetra zay nitaritin'Andriamanitra reo dia olona nanana maizy azy, olona mpanangana, olona miasa. Fa tsy ohatran'ireto olona ao anatin'ireto monde de marché reto financier reto. Ary raha miresaka hoe fahagagana isika ao amin'ny baiboly mety hiteny zao mantsy ianao zany pastera dia tena manindraindra be ny asa fa tsy miraharaha fahagagana. Tsia andao jerentsika ny fahagagana, ny miracle dia toujours en lien avec le travail. Vakio angeny baibolinareo hoe la plupart des miracles est toujours en lien avec le travail. Ohatra Petera ny sakanan'i Jesosy dia nirahan'i Jesosy hoe andana ozy izy maka trondro ao an-drano ianao anaty ranomasina ao anaty rano plutôt dia alaivo fa misy misy sekely ao anatiny eo izy dia aloavy ho asy ho anao ny etra. Tsy hoe iny misy sekely latsaka avy any an-danitra hoe iny le sekely ny latsaka fa andana manjono, andana mandrato dia alaivo ao anatin'ilay vavan'ilay trondro ao misy sekely ao. Zany hoe le miracle dia toujours accompagné par le travail que Dieu donne.
C'est dans ton travail que Dieu œuvre et il fait des miracles dans ton travail.